Lafim-baovao hafa-tanteraka kosa indray ho fanatsarana ny fampidiran-ketra dia misy ny ady ataony sampandrarahany hetra mahakasika ny varotra tsy misy taratasy ny fanaovana na ihany koa ilay antsoina hoe vente sans facture ny andindiny izay avy hatrany. Manomboka mamerina amin'ny laony ny fampiarana ny lalàna ny sampandraraha foibeny hetra araky ny voalazan'ny Tale Général ny Andriamatoa Tazafy Armand. Amin'izao dia manomboka miparitaka eny rehetra eny avy eo amin'ny sampandrarahany hetra manatanteraka fisafona samihafa ho fiadiana amin'ny antsoina hoe vente sans facture. Ary tsy dia nampitsanga menatra aloha ny vokatra. Raha ny tarehimarika no jerena dia tsy tratra 100 isan-jato ny prévision raha ampitahana amin'ny loi de finance initiale. Ary izay tsy fahatratrarana azy izay moa sy koa ny fahatsapana fa tsy dia afaka nanao loatra ny asa ny sampandraraha foibe izany nandritra ny krizy dia manomboka izahay amin'izao fotoana izao ny amerina amin'ny laony ny fampiarana ny lalàna mba hatratrarana na ioarana mihitsy an'izany prévision zany amin'ny taona 2014 ity. Ny fandaharana asa ataonay amin'izao dia mifototra amin'ny ny mission kina aminay moa zany dia ny fampidiram-bolam-panjakana na ny akina aminay ny fampidirana ny hetra. Ary nitetika atao dia ny hanatsarana an'izay fampidiran-ketra izay hatrany foana satria ny filana dia tsy mitsahatra ny mitombo. Ny ataonay amin'izao fotoana izao dia raisinay ho ady ny atao amin'ny fedany vente sans facture. Dia izay no ahitana roanay miparitaka eny rehetrarehetra eny amin'izao fotoana izao misafo ireo grossiste, importateur, industriel izay heverina fa miainga hatrany amin'izany fisafona zany mpandraraha zany no hanamarinana ny fisiny na tsy fisin'ny vente sans facture izay tena mamohitra mihitsy amin'ny recette fiscale. Saika iaran'ny vente sans facture io ny etam-barotra rehetra na ireo entana ilaina andavanandro antsoina hoe PPN, ny fitaovana elektronika, ny telefona sy ny teknôlôjia vaovao. Ireo mpandraraha na mpivarotra mpanao izany raha ny fanamariana ny oety ny Tale Général ny sampandrarahany hetra dia mampidina ny chiffre d'affaires an'izy ireo mba ahakely kokoa ny hetra aloha. Ny ataon'ny sampandraraha misahana ny hetra dia ny manamarina ny taizin'entana na ny stock eny amin'ireny fivarotana ireny. Jerena raha mifanaraka tokoa ireo entana novidiana sy ireo entana izay lafo. Ny tanjona moa dia ny iarovana ihany koa ireo mpivarotra ara-dalàna izay mandoa hetra ara-dalàna.